Raha maître Francesca tsy hipetra-potsiny ny olavitra ny mpisolo vava. Mpiaradia amin'ny filomarika Ravalomanana vahoaka milamina tsy tia herisetra. Fankalazana ny andron'ny mpamorona ny skoty no mariana trany tamin'ny fanaovana asa soa. Alatsinainy 12 Febroary ny taona 2024 manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao ampitiavana sy ampanajana araka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fahitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo raha anisan'ny tanany sainy mpanara-baovao tao anatin'ny andro vitsivitsy izay ny mahakasika indrindra ny raha maître Francesca Razafimanatsoa izy moa dia zanaky ny solomavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany voalohany maître Antra Razafimanatsoa ny sabotsy lasa teo izy no nosamborina teny Febroary ampita tafika androany no niakatra fitsarana toy izao indrindra ny andindin'izay tanterany Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. Sazy miantona telo volana miampila mandidy mialina ariary. Io no didina voaka ny fitsarana momba ny raha maître Francesca izay zanaky ny solombavam-bahoaka Antra Razafimanatsoa. Roa no vesatra hiampangana azy raha ny fanazavany ny mpitondra tenin'ny olavitry ny mpisolo vava dia fitazomana rongony sy faniratsirana ny mpitandro ny filaminana. Ny inculpation voalohany dia outrage agent dia ny faharoa dia détention na rongony na chambre indien. Nahatra ora maro ny fakanambavany azy teny anivon'ny fitsarana androany. Nitsikaritra dia nijorony teo anivon'ny olavitry ny mpisolo vava niarany maître Francesca manoloana ny fitsarana azy io. Raha toka nanomboka tamin'ny iray oratanoany izany dia tamin'ny 4 ora sasany ariva vao vita izay fakanambavany izay. Ny ray feo teo anivon'ny olavitry ny mpisolo vava manameloka izao fihetsika amin'izao izao. Izahay ao amin'ny olavitra zany dia manamafy fa tsy aradrariny ny nanenjehana anazy ary raha ohatra ka ny olona mpisolo vava raha no voaenjika amin'ny tsy aradrariny tahaka izany dia manahoana ny olon-tsotra ka ny atao amin'ny olavitra tsy hijanona eo fa mbola hijery ny zavatra tsy maintsy ho atao mikasika an'ilay izy fa hitanay fotsiny dia tsy aradrariny ilay zavatra nitranga iny ary mirahina daholo mpisolo vava rehetrarehetra manohana an'izay fomba fijerina izay. Tsy mahafa-po ny didy hoy maître Antra Razafimanatsoa izay renin'ny maître Francesca. Fatako tsara ny zanako izy ary manana ny asa ivelomany mazava dia ny mampisolo vava azy. Tsara ihany koa ny manamarika fa androany ihany koa no niakatra parquet ireo nosamboriny ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny kianjan'ny 12 Mey ny sabotsy lasa teo. Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ary dia ho toy ny hetsika ny mpianatra tao barikady Toamasina dia nanao akanjo mainty avokoa androany rehetra ary nandeha tongotra tao anatin'ny filaminana ho fiaraha-miory tamin'ny naman'izy ireo izay nody mandry tsy mijanona hatreo anefa ny fitakiana. MBS Toamasina. Amanarivony ireo mpianatra nampiseho firaisan-kina androany fa tsy manaiky ny raha latsaka ary hitaka hatramin'ny farany izony tao amin'ny oniversiteny barikady Toamasina. Tsy manaiky atao fitaovana politika izy ireo toy ny fampiasana ny fitaovan-tserasera fa efa nisy ny vatsim-pianarana saingy tsy navoaka ny filohan'ny oniversite. Tsy manaiky atao fitaovana politika ihany koa izy ireo amin'ny fizarana fanampiana izahozahoana fotsiny ihany. 72 heures no amena mpianatra barikadimy ho an'olo mpanapa-kevitry izay tokony hanapa-kevitry amin'ny raha naviany fahatolo tato barikadimy ary mbola mafisite koa ny boursanay mila miagna zahay tato plus équipement ary zahay tsandray ifatifatiny boursa kely mois io zahay tsandray amio ary ty koa izy zahay tsagnety tambesagna amin'ile hoe amiagna vary kely 2 kilô dia mangigny. Fitakina hafa angatahany mpianatra ny alan'ny filohan'ny oniversite tsy misy atakandro sy ny anasaziny ilay mpitandro filaminana namonina fatiny namany ihany koa. Ny lalagna magnoloagna regny olo izay navagnondoza zahay mijery raha naboaka zay bourse tamin'ny mois de juillet efa tonga tagny amin'ny kitapom-bola ny université dia mety tsisy mikorontana
depuis mois de décembre efa tapitra ny reinscription dia tompony andraikitra zahay ny président ny université ny Toamasina mangataka zahay ny alany eo amin'ny place tsisy atakandro ary ampiarigny aminazy koa ny lalagna mifagnaraka amin'izay mangataka zahay mpianatra ato amin'ny anjerimanontolo barikadimy ny ampiaragna lalagna zay farany enjana ho an'ny miaramila na polisy na zandary na zovy iolo ny tifitra fa enareo procédure aragny amin'izay enareo bala na voa iolo donc tsy anjaranay mitsara zovy ny tifitra fa raha enay fô nisy olo ny tifitra de anjaranareo mivolagna aminay agnatin'ny fotoagna vitsy azovy ny tifitra atao rentagny igny ny olona vagnon-doza tao barikadimy raha ny filaminagna no tadiavina ary ampiarigny aminazy ny lalagna mifagnaraka amin'ny vony olo zegny tsy mijanona atreo ny fitakian'ny mpianatra ao barikadimy mitony hetsika aorin'ny 2 ora olana eo amin'ny tsy fahazoana vatsy-pianarina izay hatrany amin'ny akapobe moa no tena mitarika amin'ny fihetsiketsehana eo anivony anjerimanontolo raha tsy hivona nanatanteraka fitokonana ihany koa ny mpianatra tao amin'ny ONS Antananarivo sy Atsiranana ny tao amin'ny Université ny Fianarantsoa ary ny teto Antananarivo. Fa hivernay to Antananarivo kosa indray isika atao anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity dia fiara ampolony no tsy afaka niakatra teto Andrenivohitra ny sabotsy lasa teo tsy nisy ny fanazavana tsy nisy ny toromarika fa dia nibahana ny mpitandro ny filaminana fotsiny ny lalana toy izao indrindrary ny makasika izay vaovao izay eo amin'ny sary sy rendran-tsary ny tokora marola. Ny sabotsy teo ny tokony anaovany solombavam-bahoaka tima ny tatitra tamin'ny vahoaka teto Antananarivo. Fepetra maro no noraisin'ny fanjakana tsy antotosany tatitra. Nosakanana avokoa ny fiara rehetra avy amin'ny lalam-pirenena fahafito sy ny voalohany. Zoma zany no tompony tokotora lakamisy dia niandra le tora zany fa tsy tonga teo amiko le tora lakamisy dia nanao première ligne na Zoma. Dia rehefa nandeha amin'izay zany le zavatra nisy ny Azoma dia niala tany Azoma teo amin'ny tamin'ny enina sasany maraina dia efa tafala tany dia tonga da teo angamba teo amin'ny tamin'ny 10 sasany teo. Dia efa avy eo lasa noditeny an-tranonay teny Ambobao dia nisy niantso amin'izay le chauffeur namanay. Dia hoe la iza ozy izy dia sa hoe efa tia Antananarivo dia hoe so ihany la zany fa tafakatra ozy izy fa ny après-midi nanomboka teo amin'ny 15 heures nakany hariva ny Azoma zany efa tsy nahazo nandeha dia izay nandeha zany niverina dia rehefa niverina zany le tôbila le 6223 TBA le transfert mavomavo iny no niverina teteny Ranomanilatra zany dia ahoana dia frais zany ohatrany hoe naverina dia maty gasoil fotsiny izy nakeny Ranomanilatra. Ny zavatra nahazo anay aloha zany tamin'ny voalohany tsy afaka nandeha zay tsy afaka niasa fa bareny zareo teo Ranomanilatra bareny gendarme dia nanomboka tamin'ny roa sasany iny zay vao nisokatra ny lalana. Ny zavatra nisy zany dia ny feo eny teto nisy an'le niara-nanonja zany dia ohatran'ny tsy tafakatra zany ny tômôbila tany ohatran'ny hoe voan'ny barazy dia tsy nisy ny nakaty Antananarivo raha tsy ny apitsony iny zany vao nisy tômôbila afaka niakatra. Zay aloha ny vaovao eninay tany fa teto zany zay lany tômôbila teto tsy nisy tômôbila tafakatra na ray Isan'ny voasakana ihany koa ny fiara avy any Bonglava sy Tasy toy izany ireto fanehoan-kevitra tamin'ny tambazotra ireto. Saotsirariny kosa ary mpitondra androany sabotsy maraina nanomboka tamin'ny 2 ora maraina no tsy navelanareo andeha hiakatra ho an'ny tanahy ny taksi borosy rehetra avy aty Tasy sy Bonglava. 4:30 no nasaina niverina nody any amin'ny toerana niangany avy ireo fiara manodidina 400 nandoa frais daholo ny feon'ny olona moa dia ny hoe tsy ho vita mora izao fa vao maika ny vahoaka ho romotra hoy hatrany ity fanambarana ity. Tsisy fampilazana, tsisy barazy vao ianga tsy didy hoy kosa ity fanambarana hafa. Misy tamin'ireo olona ireo no saika hitsabo tena taty Andrenivohitra, misy no saika aka entana. Fiara amanjatony no maty antoka tamin'ity fanakanana nataon'ny fitondrana ity. Amanjatony isan'andro ny taksi borosy mihazo any Antananarivo raha avy amin'ny lalam-pirenena fahafito raha efa polisan'andro fotsiny ny avy ao Antsirabe. Isan'ny anafaty antoka toy izany ihany koa ny mpivarotra teny Analakely sy ny manodidina no ny fepetra ny ray sy ny mpitandro ny filaminana hatrany.
Fa isaky ny faharoa amby roapolo ny volana febroary isan-taona toy izao no entina ankalazaina ny andro ny mpamorona ny skoty sy ny orena ny skotisma maniran-tany. Samy manana ny fomba sy ny etsika ny entina nanamariana izany moa ny isam-paritany sy ny isam-pivondronana. Mialy rary nombana tokra marolahy. Feno taona androany faharoa amby roapolo ny volana febroary 2024 no nijoroan'ny skotisma eto Madagasikara rehefa tamin'ny taona 1770 no namorona ilay teratany Anglisy Baden Powell izany maneran-tany. Tahaka ny isa-taona dia nomarihina tamin'ny alalany fanasoavana ny mpiarabelona ny fankalazana, niombana tamin'ny fanadiovana ny lalana sy ny famindrahana ranom-panafody tany amin'ireo toeram-piasana maro ity fahatsiarovana ny andro ny mpamorona ny skoty ity raha ho an'Antananarivo manokana no resahina. Ny resan'ny skoty rehetra manerana ny Madagasikara sy maneran-tany kosa ny fitondrana ny fanamiana mampiavaka sy ahafantarana azy ireo. Nataon'ity leto Madagasikara manokana zany zao dia nanao antsoavo mihitsy izy ka ny ekipa nasionaly rehetra dia nanadio tato amin'ity toerana ity zany no ivitoerana izay misy ny ty leto Madagasikara eto Antsamanitra zany eto amin'ity akanjazalahy ity dia nandoko ny trano namafa ny trano nandamina ny fitaovana rehetrarehetra ny boky tranainy rehetra dia nalamina araka izany tato amin'ity toerana ity dia misy ihany koa takela bato ery amin'ny lalana izay miakatra mankaty Antsamanitra izay antsoina hoe lalana Febroary. Ny zava-dehibe ao anatin'ity faharoa amby roapolo ny volana febroary ity tamin'ity taona 2024 ity zany dia ilay fahatsiarovana ny andro mpamorona io ihany fa ilay teny manao hoe manorina tontolo tsaratsara kokoa ary manao izay ahatonga ny skoto ho velona ho an'ny hafa. Ka rehefa manao zavatra ny skoto dia miteny hoe inona no ataoko ho an'ny hafa fa tsy hoe inona no ataon'ny hafa amiko. Tsy manavaka saranga na foko na antoko-pinoana ny fidirana ho skoto saingy misy ny sokajy taona araka ny fanabeazana. Anisan'ny tombony ananan'ny ankizy na tanora miditra ao anatin'ity fikambanana ity ny fahaizana miatrika sy mitondra fiainana amin'ny lafiny rehetra. Ilay fanabeazana tsy mijanona ho an'ny mety hoe tenany ihany fa mitodika makany amin'ny hafa. Zay ilay manolokolo olona vanona ho avy ny firenena, ho avy ny fikambanana, ho avy ny fiangonana. Ka tena fanolokolona olona ho tompona andraikitra. Ho tompona andraikitra zany ny skotisma ary tompona andraikitra sady vonona no vanona ho an'ny firenena sy ny fiangonana na ny fikambanana. Zava-dehibe ao anatin'izany dia zao rehefa milatsaka ho skoto ianao na tonga skoto ianao dia tena olona raikitra didy ianao, zany hoe engagé ianao, olona responsable ianao, tena tompona andraikitra ianao ary olona izay autonome ianao, zany hoe manana fahaleovan-tena tanteraka ianao eo amin'ny fiainanao andavanandro. Raha ny tily manokana no asindresaka dia mahatratra 4,4 alina eo ny isan'ireo mpikambana manerana ny Madagasikara sy any Frantsa izay mitsinjara amin'ny faritany 2020. Ho an'Antananarivo dia eny Antsahamanitra misy ny foiben'izy ireo no misy ny akanjazalahy raha toa ka eny Beoririka no misy ny akanjazavavy. Indray mbabakosary eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena dia mpikambana 7 ao amin'ny seny ao Niger no indray namonyainy. Omaly io, 3 hafa kosa naratra vokatry ny fipoahan'ny fiara nitondra azy ireo teo amin'ny faritry ny Tilaberira andehamonjy ny Barao fandatsaham-bato iny. Ravirazafy mahenina sy Mathieu Prinsiary no mamitana amintsika ny andindinin'izay. Tsy lavitra ny Mali any amin'ny faritra andrefa na Tilaberi tao Arao no nitrangany fipoahana. Nanitsaka bomba na ireny antsoina hoe minina ireny ny fiara nitondra ireo mpikambana seny voamera nasionaly misahana ny fifidianana ny toerana miisa 10. Marina fa anatanteraka ny fifidianana filohampirenena fihodinana faharoa ny mpifidy Omaly fotoana nitrangany loza. Raha ny antotanisa ofisialy nivoaka notomandra nandritra ny fipoahana lehibe ny barom-pifidianana iray sy mpanampy azy miisa 4. Asa miandry ireto farany moa ny fanaraha-maso ny fifidianana. Teratany Nigeriana iray no anaovana fanadihadiana amin'izao voatono nametraka ilay bomba. Nikatona avokoa ireo birao fandatsaham-bato rehetra tao amin'ny faritra Tilaberi ataorian'ny fipoahana. Anisan'ny faritra njakan'ny tsy fandriampahalemana ny ao Arao volana maromaro izao no ny asa fampiororona ataon'ireo jihadista. Na izany aza totosan'ny fifidianana izay nokasaina natao Omaly ary efa nandeha nanomboka alina ny fanisam-bato saingy tsy mbola fantatra afaka andro vitsivitsy ny voka-pifidianana. Manodina ny 7 fa 4 tapitrisa teo moa ireo tonga nifidy Omaly.
Mpanangana fa tsy mpandrava voaporofo indray izany teny filamatry ny antokotiko Madagasikara izany raha saika anatanteraka tatitra ireo solomavambahoaka ty manisabotsy lasa teo vahoaka milamina sy lavitry ny herisetra ny mpanaradia amin'ny filomarika Ravalomanana ary efatra amin'izay mihitsy izany nambiny Sovely sitraka tahiry ny aina mazava fa tsy mitombona ny filazana hoe mpanakorotana eto amin'ny firenena ny avy amin'ny mpanohitra raha tsy aivina melohan'ny fitsangatsanganana teny Amerika Asinina ny 9 Febroary lasa teo dia niombana tamin'izany fanakorotanana izany ny serasera nataon'ny fitondrana ny lamina nefa nietsika raha iverenana ny tantara voaporofo izany nandritra ireo tolona ny fanesy tamin'ny taona 2024 sy 2025 vao marina miaraka amin'izany ihany koa fa mipetraka ilay hoe fanoherana amin'ny mpamendrehana. Ny raha nahitana zavatra nitranga fa dia notsenaina tamin'ny alalan'ireny fanakatsakanana isan-karazany tamin'ny famoahana an'ireo fitaovam-piadiana sy miaramila maro dia maro izay niteraka somary fanakorotanana ihany amin'ny fiainan'ny vahoaka teto Antananarivo amin'ny ankapobeny. Kanefa dia raha manao tombana atao anatiny izahay atao anatin'ny antoko dia mbola manapofo hatrany an'ilay hoe fananany antokotiko Madagasikara sy ny mpiaramombona atoko aminy ao anatin'ny asa fanoherana ary niezaka foana hatramin'izay nametraka an'ilay hoe opposition intelligente fa tsy araky ny ahelin'ny sasany amin'ny alalan'ny tsao na fampitahorana na fanomezana tebiteby ny sain'ny vahoaka malagasy amin'ny hoe asa fanakorotanana no kasainy antokotiko Madagasikara sy ny ao anatin'ny fanoherana ao atao raha nanana an'ireny fikasana nanao an'ireny hetsika rehetrarehetra izay natao an'ireny. Lasa mitarika olana ho an'ny vahoaka ny sakatsakana sy ny fanakorotanana ataon'ny fanjakana entina hanoherana sy hanosoketana ny mpanohitra raha ny fanazavany ny mpandrindra nasionaly ny antokotimy Matrany mazava fa ny sakana sy ny fanehoan-kery tamin'ny 20 ny volana Febroary teo teny Analakely sy ny manodidina no tsy nafahan'ireo mpivarotra nanohy ny asany andavanandro nampiovana Antananarivo toy ny tanàna maty mihitsy raha ny mikasika izay sakana izay. Raha natao ny fandaharam-potoana tamin'ny 20 ny volana Febroary farany teo izay nikasana ny anaovan'ny ireo député enina Antananarivo renivohitra ilay tatitra izay nanaovana fampafantarana mialoha tany amin'ny tompona andraikitra ara-panjakana nanaovana fangatahana teo anivony commune ambonivohitra Antananarivo amin'ny fahazahoana mampiasa ny toerana izay ao Ambojatovo iarahantsika malala fa kianjan'ny demokrasia dia voatandro ny antokotiko Madagasikara sy ny taty amin'ny lafin'ny fanoherana hatrany ny tsy nisindy herisetra fanakorontanana fandrobana indrindrandrindra izay endrika iray izay nahazatra ny rehetra hatramin'izay fa raha vao misy ny hetsika ara-politika atao dia saika ny afara tamin'ireny zavatra ireny kanefa tamin'ity dia noporofoiny betsaka ny ohatra azontsika ho raisina amin'izany raha tsy hanao hoe ririndasa tsy tsarontsika nandalo teo daholo ny krizy maro isan-karazany ara-politika nanomboka tany amin'ny taona 150 nandalo teo ny taona 2024 nandalo teo ny 2024 nandalo teo ny 2024 niarantsika nalara inona daholo ny zavatra niseho tao anatin'izany fa nisy hatrany ny fandrobana nisy hatrany ireo korontana sy indrindra raha moa fa nisy ny ainana foya fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia mbola samy teny izahay fa tampila mihinana tanteraka tapahendrena tanteraka no nanaterahany antokotiko Madagasikara raha ny hita nefa tadiavin'ny fanjakana trano ny fomba rehetra entina anarabiana sy anehoana amin'ny vahoaka fa mpanakorotana sy tirombo ny mpiaradia amin'ny filoham-pirenena teo alomarika Ravalomanana tsy miemotra ny antokotimy sy ireo mpiaradia rehetra fa noho hatrany ny tolona efa natomboka ho hatrany ny fanazavana. Fa eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany ary dia naneho ny heviny sy ny fahitany ny raharaham-pirenena mikasika ny zava-nisy ny sabotsy lasa teo ny avy eo anivony HCDDED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit nisy moa ny fampiatsoana mpanao gazety izay nataon'izy ireo teny amin'ny foibeny androany tetsy Soanerana mialy rary nombana tokra marola. No hirairana trano fa tany mandala ny demokrasia Madagasikara. Raha ny zava-misy eto amin'ny firenena nefa nojerena dia tsy voahaja izany. Nambarany teo anivon'ny HCDDED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit fa tsy mipetraka ny fanajana eo amin'ny lafin'ny fanehoan-kevitra izay endrika iray azo hitarafana fa tsy mari-potitra ny demokrasia. Fanagadrana na fanazaziana avy hatrany no miandry ireo rehetra maneho hevitra manotohina ny fitondrana. Ny kolotsaintsika dia fifanajana hatrany ny fahaizantsika mifanaja
ao anatin'ny tontolo politika fa tsy tontolony zavatra hafa ity. Ny fanagadrana lava dia tsy mitondra vahaolana ho atsika. Tokony misy fanadidina marina ary lalina vao miroso amin'izay. Araka ny filazan'ny fitsarana moa zany ny fanagarana dia extrême, zavatra efa tsy aza noarina vao miditra namponja le olona. Tsy hoe mipoka kely zavatra dia fa amponja le olona, tsy zay le izy. Politika taloha elabe tany mbola piaritsika. Tany Mahajanga tamin'izany fotoana zany izy atao hoe cravatte mena. Zay cravatte mena zay nahitra ny première république raha fanomboka fifidiana dia misy maka azy sarika mpandrina dia alefa any karafantsy mandra-pividiana fifidiana. Tsy mety zany. Ka eto koa tsika zay tsy mitovy hevitra antsika dia alefa kely ary ambany antsinahana. Tsy mety zany. Mahatonga atsika samy manana ny lohany olona tsirairay, samy manana ny lohany dia tokony tsy hitovy hevitra tsirairay na ray-tapo azy. Mbola porofin' izay tsy fanajana ny demokrasia izay ho an'ity fikambanana ity, ny fanakanana ny fanaovana tatitra ho an'ny vahoaka izay nokasainy ny solombavam-bahoaka ity manatao teny Ambojatovo ny asabotsy teo. Tokony nisy ny fampilazana mialoha ny avy amin'ny antoko-panohitra ho hatrany ny filompanorina ny HCD2ED fa hasoa mandrakizay no tokony nanatanterahana izany. Tsy voaja ny demokrasia satria zao ny filazana ny fanomezana iny koa mbola olana koa. Nahoana moa tsy nomena ny aloha le izy efa anao mafimafy pression vao nanome toerana. Tsy mety daholo zany. Tokony rehefa misy ohatrandreny mangataka le olona tonga dia iny valiny tonga dia amin'izao ari anareo. Fa tsy efa mipotomoto voalazaina tsy mety fa ari anareo. Tsy fanajana zany. Vaovao isany mbola mitana ny sainy mpanara-baovao ihany koa moa hatramin'izao ny filazany ministry ny serasera fa ity fidanitra no nataony mpitandro ny filaminana tany Toamasina ka nahavosy nitarika hatramin'ny fahafatesany ilay mpianatra ny taky ny zondy teo amin'ny oniversiteny Toamasina ny herinandro lasa teo. Fanamarinana tsy mitombina izany hoy ny nambaran'ny maître Willy Razafinjatovo. Nambinso tahiriny aina. Tsy maintsy niaro tena ilay zandary dia nitifitra zany tsy mikendry olona ihany koa izy zay koa ny tiako apetraka manko satria inina ihany zany aparitaka le resaka hoe nikendrena ny tifirina iny mpianatra iny tsy nikendrena ny tifirina mihitsy ny mpianatra iny fa ny tifidanitra dia io mohatra ny tifidanitra zany tena possible mihitsy ipitihany lay bala iny zany lay mpianatra izay teo amin'le fihetsiketsehana teo zay mariako tsara ny fehany zany no vo fanamarina tena mibaribary ity fanambarana nataon'ny ministry ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy tao amin'ny fandaharana tao amin'ny anao manjeri-panjakana ity mikasika ny raharahana amin'nona mpianatry ny oniversité Barikadiny tamin'ny Toamasina raha ny nambaran'ny mpisolovava maître Willy Razafinjatovo namafisiny fa misy ny lojika ka tsy azo terena ho amarinina na dia efa hita miariary aza fa famonon'olona no nitranga. Fantatrao fa tsy manana basy ireo ankizy ireo ahoana ny tondratanao basy raha ohatra koa mbola misy eritreritra zavatra ambony tsaratsara koa izay dia hoe mba tsy misy balirelina kosa ranona misy ary miteny fa hoe resaka eloko zany hoe fatana misangisangana na hoe manao zay fotoana fotsiny hoe tifitra tany an-danitra ngereo tiran'ny lera ngereo le tiran'ny lera zany dia izy ny Andriamanitra zay lefa tany amin'Andriamanitra le bala zany izy Andriamanitra tsy mety zany fa naveren'Andriamanitra ty ambony tany le bala zay navoan'le olona zany aza manao sangisangy ratsy manao vaindra latsy marary vai nisy tiran'ny lera dia ho fatin'le olona ty ambony tany dia any amin'ny tokony koa ny voa amin'le tiran'ny lera mba natao hoe tirantera le zavatra antera angamba fa tsy lera angamba fantasiana zany raha ohatra hoe zay fipetraka izy any amin'ny tongotra. Fa lasa miaingy amin'ny baiko fa tsy manaraka ny lalàna intsony ny fomba fifehezana eto Madagasikara raha ny fanehoan-kevitra ny teo anivon'ny KMF Knoe manoloana indrindra ny fanakanana ireo fiara avy any amin'ny faritra sy ny faritany tsy hiditra ny faritra Analamanga ny sabotsy lasa teo. Nambin'ny Sovely sitraka sy tahiriny anatrany. Araka ny andiny faharoambe folo amin'ny lalam-panorenana mananjo ivezivezy malalaka manerana ny tany Repoblikan'i Madagasikara ny olo-pirenena rehetra rehefa tsy manotoana ny fiandrianam-pirenena sy rehefa tsy manososo ny zon'ny hafa. Raha ny zavaniseho ny asabotsy faharoapolo ny volana Febroary teo anefa vao hitsakitsaka izay andinin-dalàna mikasika ny fahafahana mivezivezy izay. Nasipatra tamin'izany izao ireo fiara-pitatitra avy any amin'ny faritra sy faritany indrindra ny lalam-pirenena voalohany sy ny lalam-pirenena fahafito.
tsy nisy ny filazana mialoha fa tsy azo ataony miazo ny faritra Analamanga. Hany ka nampikatsondihan'ny olona rehetra ny azo Analamanga izany. Didim-pitondrana teo anivon'ny prefektura n'Antananarivo renivohitra ihany nisy. Araka izany, ny manodidina n'Antananarivo renivohitra no tokony tsy nahazoana ny famezivezy raha izay no ampiarina. Dia raha mariana samy taitra daholo izay rehetra tao anaty fiara iombonana satria ireo olona tsirairay avy ireo dia ao ny varotra ny vokatrany, ao ihany koa ohatra navina mitahiraka. Misy ary tsy salama ho an'ny vahoaka madinika rehetra izay sendra ny tranga io ary inoko faritibongolava aloha no hitako mivantana voalohany satria ny ainako fa maro samy hafa ihany koa ny aran'izay. Dia ireo rehetra izay mpandeha ireo olom-pirenena madinika tsy manana eritreritra ny anankirotana fa manana ny safidy, manana ny zavatra hojereny manokana matoa mandeha an'izay dia aleo mba apetraka eto amintsika fanajana ny soatoavina izay fifanajana izay. Nanao antsoavo araka izany teo anivon'ity firaisamonim-pirenena ity ny amin'ny tokony hanajana ny lalàna amin'ny feno firenena sy ny ametrahana trany fa tombontsoa iombonan'ny malagasy rehetra ny firenena fa tsy natao anjakana antoko na fironana fotsiny ihany. Naovana antsoavo ho an'ny mpitondra isan'ambaratonga ny hoe tany iombonantsika Madagasikara ny firenentsika samy tia tanindrazana daholo ka andere mba miangavy aoka ny fifanajana, ny fifampiainona ary ny ihany koa ny fijerena hoe manahoana satria ao anatin'ny fanajana ny zony tsirairay avy rehefa tsy manotoina ny zony hafa tokony samba hijery akaiky an'izay. Rehefa tohinina ary izany no ampiarina ny lalàna ary rehefa mitranga tohinina no baiko avy amin'ny fitondrana no tsy maintsy ampiarina. Fanandritra kosa indray ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany dia nitondra fanampanazavana mikasika indrindra ny nisamborana ny zanany Maître Francesca Razafy-Manatsoa ny sabotsy lasa teo teny Febroary i Maître Antra Razafy-Manatsoa. Nambarany indrindra ary tamin'izany fa manana ny fomba nanabeazany azy olomanina i Maître Francesca. Nitondra amintsika ny andindin'izay ary Germano Menjanahary sy Manorandre Malala. Miverina indray ny endrika manaratsy ny fitondrana teteza mita nandritra ireny taona 7 hatramin'ny taona 20 ireny. Raha matahora fisamborana izay no asetra ireo izay manohitra ny hevitry ny fanjakana. Tahaka ny zavaniseho amin'ny zanaky ny solombavambahoaka Antra Razafy-Manatsoa ny sabotsy lasa teo. Tranga efa fanao ny fitondrana ny tahaka izao nandritra ny vanim-potoana ny teteza mita. Efa nizaka izany fomba ratsy izany ny zanaky ny Flo Marc Ravalomanana rehefa nafana ny raharaha politika teto amin'ny firenena tamin'izany fotoana. Nisedra izany ihany koa ny profesora Ranjeva. Ny herinandro lasa teo aza moa dia tsy niambahamba ny olona ambony iray ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika namoaka teny mahery miantsiady amin'ny ekipa ny mpanohitra sy ny orombofidy. Izany ve no nahatonga ilay tranga teny Fenorivo iny. No mafisy n'ity solombavambahoaka ity moa tao anatin'ny page Facebook fa izy no mpanao politika fa tsy ny zanany. Marina tsara ary vavolombelona daholo ireo olona namany niaraka tamindreo fa tsy tratra tany mivantany le rongondra ny savaina izy. Tsy tratra ny foka rongony ny zanako vavy ary tsy teny amin'ny tenany na tany amin'ny tanany no atratrarana le rongony lazaina fa nitazomina fa tao amin'le dosy izay no lazaina ny ampangana azy fa hoe saika ho ariny. Tsy teny ampelantanany io. Tsy tratra en flagrant délit ny foka rongonina ny tazona rongony teny aminy izy. Tsy teny amin'ny vatany, tsy tao anaty poketrany fa tao amin'ny dosy izay lazain'le zandary fa tratra tao amin'ny dosy io hoe saika ho ariny. Ary rehefa vita ny enquête dia zay no nolazaina anazy zany hoe ho atao garde à vue ianao, ho tazomina ohatran'ireny olona nanao ratsy ohatran'ny criminel ireny. Tsy tratra ambody omby hoe ny foka rongonina ny tazona rongony fa rongony tany anaty dosy izay izao tenako izao mpisolo vava efa nahita an'izany coup monté ary efa acte prémédité natao tamin'ny zanako vavy io. Nanomboka tamin'ny fanomezana ny signal fa any anatin'ny ray amin'ireo tomobila anankitelo izay nosakanana no misy azy dia ny fizavana ny vatan'izy rehetrarehetra sy ny fizavana ny vatan'izy telo vavy izay tsy nahitana n'ininy. Olona ny anaty fiarakodia ary mandeha nentina tao amin'ny poste de gendarmerie
tsy mifoka gary tsy mifoka rongony no lazaina fa mifoka rongony ko prémédité io ko monté io ary efa fanao ny olona maramara sainy zany satria tsotra be le izy 20 février andro nanaovana ny tokony nanaovana ny hetsika 20 février amin'ny 10 ny zanako vavy no tratra ny zanako vavy tsy nanatrika an'le hetsika tany amin'ny 13 mai ny zanako vavy tsy nanao polo menamena fa namita didy dia nanaovana antso-jay ary nanaovana piège mihitsy commenté ho iaho satria ny proof avy eo rehefa tonga ny andro alahady dia ny sabotsy mandrapatonga ny andro alahady izay nanaovana azy garde à vue aloha dia miverimberina aminy foana le teny averina aminy eo dia hoe asay fitonga aty ny mamanao dia milaminy ity dia mipetraka izany ny fanontaniana hoe dia sanatria ve ka fanosorapotaka sisa no vaholan'ny mpitondra rehefa mafana ny politika eto amin'ny firenena. Tapitrary ny fampalalambavao ny MBS tamin'izao alina izao ankasitrahako hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahako ihany koa ny ekipa rehetra niarana nomana sy niarana natontosa izao fampalalambavao izao mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny rapiso indray tompoko.